Efa resaka fampianarana izay ihany isika nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ny andehana mpianatra faha-efatra nanaraka sy nandalina ny kolontsaina ary ny teny sinoa etsy amin'ny Institut Confucius etsy Ankatso. 220 ny isan'ireo mpianatra navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Mpianatra miisa 220 tamin'ny 7 nahavitan-tsakany sy andavan'ny fianarana ny momba ny kolontsaina sy ny teny sinoa etsy amin'ny Institut Confucius etsy Ankatso. Nahazo ny diplôma licence ès lettres moa ireto mpianatra izay vao nahavita ny fampianarana ireto. Nambarany tompona andraikitra eo anivon'ity toeram-pampianarana ny kolontsaina sy ny teny sinoa ity fa mitombo isatrany ireo mpianatra ao amin'izy ireo. Tena ny anarany tato moa zany dia ny teny sy ny kolontsaina sinoa. Satria amin'izao fotoana izao miroborobo be mihitsy ny fifandraisantsika amin'ny Repoblika Etim-bahoaka Chine ka ilaina ny hoe maro koa ny mpianatra mahafehy teny zareo mba hisiny le hoe fiaraha-miasa mutuellement avantageuse. Ankoatra ireo dia mpianatra miisa 220 ihany koa nahazo vatsim-pianarana hianatra ho any Chine. Tsy voakasiky ny olana raha ny eo amin'ny resaky ny vatsim-pianarana ireto mpianatra ireto fa manana ny tombony manokana. Ny mpianatra ato amin'ny Institut Confucius aloha dia tsy voakasiky le olan'ny mpianatra hoe tsy mahazo vatsim-pianarana satria ny anay tena zany hoe bourse gouvernementale sinoa ihany le izy fa efa matipaika le projet. Mihamasarika ireo tanora malagasy ankehitriny ny fianarana ny teny vahiny indrindra fa ny teny sinoa satria isan'ireo firenena matanjaka manomboka maneho izany fahefana izany ny Chine ka heverin'ireo tanora fa ilaina ny mianatra ny fitenin'izy ireo.